Hoan'Andriamatoa Petra Kotonena indray kosa dia ny fifidianana mifanaraka amin'ny filan'ny firenena no tokony tanterahana eto Madagasikara reveriny ity mpanao politika ity fa ny fifidianana lalan'ny lampanorenana no tokony andeha mialoha. Ndao raha antsika ny fanazavana teo fandraisam-peon'ny Vola Ravoafy Sarany Sirakotorsa. Fifidianana mifanaraka amin'ny filan'ny firenena ao anaty filaminana ary tsy misy faniliana no tokony tanterahana araka ny hevitr'Andriamatoa Petra Kotonena filohan'ny antoko tambatra. Araka ny fijery mpanao politika ity dia tsy azo heverina ny hatanteraka io raha ny fizoran'ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena. Matoa misy ny teteza mita dia misy zavatra tian'ny olona ho asaraina, harena na foanana mihitsy aza amin'ny fiainam-pirenena. Ny dikan'izay ny teteza mita dia tokony hiafara amina filaminana, izany hoe fifidianana andraisan'ny rehetra anjara. Ny teteza mita dia tokony hiafara amin'ny fametrahana rafitra hamaly ny etaetan'ny firenena, ny filan'ny firenena, fa tsy ny filan'ny firenena nanjanakasika izay salan'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Izay no fahatarana azy amin'ny ankapobeny. Ka raha jerevana zany ny zava-misy fa ny likiliana ny olona te hilatsaka tsy hiteraka filaminana zany, fifidianana amina andro fahavaratra avorana. Be dia be ny olona ho verisoa amin'izany na ny kandida na ny mpifidy satria be dia be ny betsaka ny rano. Ny manarakaraka dia ny hoe tena mampatahotra mihitsy ny aomby ndray, ny sareto no lasa lohan'ny aomby. Inona tianao tenena? Zava-doza ny fifidianana filohan'ny repoblika atao miloha fa rehefa avy eo vo mametraka lalam-panorenana. Ho an'Andriamatoa Petra Kotonena dia mifametrahana ny fifanarahana ara-tsosialy sy ny fototry ny repoblika faha-efatra amin'ny alalan'ny fifidianana ny lalam-panorenana no tokony ho toto-saina mialohan'ny fifidianana rehetra. Arahana fifidianana solombavam-bahoaka vao tokony hirotsoana ny fifidianana filoham-pirenena ahafahana vahoaka manana safidy malalaka.